Tafiditra indrindra ao anatin'ny paikady lehibe amin'ny fanatrarana ny vina napetraky ny filoham-pirenena ny amerenana ny Madagasikara ho rakotr'ala sy ampitomboana ny vokatra mba hahatratrarana ny fahavitantena ara-tsakafo ny fambolena hazo izay hetsika ara-toe-karena ho lovain-jafy. Ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana miaraka amin'ny fandaharana asa PLAE na fandaharana asa miaro ny fikaohan'ny rikan'ny nofotany dia mandray an-tanana amin'ny fanatanterahana izany any amin'ny faritra Diana. Manana lemaka sy velaran-tany lehibe afaka mikarana ny faritra ka zava-dehibe ny fambolena hazo satria ahafahana miaro ny sahandrika, ny nofotany ary ireo foto-drafitr'asa. Ny fambolena izay ataonay tsy afaka mandeha irery satria tsy maintsy miaraka amina famboleka-hazo indrindrandrindra fa ho an'ny fambolena any amina bassin versant dia raha vao tsy misy ny protection na bassin versant ohatrohatra dia zava-poana ny fambolena atao aty ambany aty. Izay ny tena ifaton'le fiaraha-miasa ny PLAE miaraka amin'ny ministera. Ao koa ny ty fiarovana ny nofotany satria raha vao kohon'nyrika ny nofotany dia mazava ho azy tsy mamokatra satria lasa daholo ny tsirotany izay ahafahana mamboly an'izay zavatra eritreretina ho ambolena. Zay ngamba raha amin'ny ankapobeny ny fiaraha-miasa misy ao ministera sy ny PLAE. Manodidina ny 100 faingo 10 hektara ny velaran-tany voavoly hazo any amin'ny faritra Diana raha toa ka 570 hektara ny tanjona. Miisa 700 ireo mpamboly hazo izay nahazotoana ary 730 ireo gara na fikambanana nahazotoana tamin'ny PLAE 5 ho fantarana ny asa tanterahan'ny PLAE 3 amin'ny fambolena hazo. Miasa ao anatin'ny commune 10 ao amin'ny district Anambilobe sy Deko 2 ao anatin'ny faritra Diana. Maro ny toana ara-teknika sy ny ezaka nentin'ny fandaharana asa PLAE izay miaro ny fikaohan'ny rikan'ny nofotany tao anatin'izany. Nisy raika amin'ny 70 reboiseur no nandray anjara tamin'ity fananana ity ary 3 isaka ny district no nahazo ny loka. Zany hoe 3 ny district ny Ambilobe, 3 ny district ny Deko. Nijerena ihany koa tao anatin'izany ny meilleur gare moa zany izay groupement d'adhérents au reboisement dia misy anankiray ny amin'ny district ny Ambilobe ary ny ray avy aty amin'ny district ny Deko 2. Maro ireo fitaovana nomeny PLAE izay ho an'ireo reboiseur ireo zany dia misy ny resaka pulvérisateur, misy ny resaka scie à gaz, misy ny sécateur, misy ny boulette, misy ny bicyclette, misy ny citerne. Misy ny toana arabola moa zany eto amin'ny PLAE dia ny 500 ny asa no eto amin'ny PLAE. Ohatra amin'izany ny 1 hektara amin'ny resaka lutte contre feu dia ny 150 000 ariary eto amin'ny PLAE. Ny ao anatin'ny elagazy 80 000 ariary par hectare. Zany hoe PLAE zany tsy miantoka zato isan-jato fa misy ny fandraisana apport bénéficiaire an'ireo olona ireo ao anatin'izay. Ao anatin'izay ihany koa moa zany hoe fanapiana an'ireo olona ireo amin'ny resaka ara-teknika, ny fanaovana pépinière, ny trouaison sy ny plantation. Zay ngamba ny toana eto amin'ny PLAE nandritran'izay fiasana izay. Nisy ny fanomezana loka sy mari-pakasitrahana ireo mpamboly hazo sy fikambanana mendrika indrindra izay nanao ny fifananana tamin'izany. Hetsika ho fanentanana sy famporisihana azy ireo hanohy hatrany ny fikajiana ny ala sy ny tontolo iainana izay natao tao amin'ny Hôtel de la Poste Deko ny talata 14 aogositra 2024. Ka miisa 9 ireo nahazo ny loka, 9 ireo mpamboly hazo ary 2 avy tamin'ny groupement d'adhérents des reboiseurs. Velom-panantenana ary natsapa fa zava-dehibe izao toana nentin'ny fandaharana asa PLAE izao. Ny antony ambolena kakazo miaro ny tontolo iainana voalohany, avô izy miaro ny nofon'ny tany tsy ndesin'ny riaka. Abôko amindray agnanaovagna trano koa zo ary mampidi-bola be aminay koa. Surtout amin'ny vatantegnanakahy manokana fa nahita tombontsoa amin'ny voly hazo zahatra izay. Ary tsy PLAE fony tany niarako amin'ny voly hazo fa amin'ny PLAE ty ny tegna nahitako tombontsoa be. Mbola misy vola ka nazonay amin'ny concours nataonay agny agnatin'ny nahazo zay azo ty
afaka mipoerapoera fa tsara ny mamboly kakazo avy koa be miaraka amin'ny pelle eny tegna tsara satria tony nahitany tombontsoa be ao fitaovagna ao fagnampiagna ara-bola misy abazone aby zegny dia misaotra ny ministère ny fambolena sy fiompiana koa zay amin'ny fagnampiagna zay miaraka amin'ny vola amin'ny pelle ety fa tombontsoa be namezanareo zay mahasambatra zay izy ty ary izy ty tegna zany vatategna anaka manokana fa tombontsoa miresaka voly azo ary fa nahitako tombontsoa maventy feky iainako mandrakizay